Ny fitsidiana natao taty moa zany dia le famalinana ny fanasana amin'ny sommet-ny Afrique Caraïbe Pacifique fa no ny fisiany 20 mars izay zava-dehibe ho an'ny firenena malagasy dia tsy miverina mody dia ny ministra no nisorotena ity. Ankoatran'izay moa zany dia ny fifampiresahana tamin'ny filoham-pirenena Guinée Équatoriale izay nahalalana zavatra betsaka moa zany tao hoe ity firenena ity dia firenena nandroso noho ny moa zany exploitation mialatsiny amin'ny telo vahiny exploité na aizany ny exploité ny pétrole sy ny gaz tato aminy. Dia izay no nahatonga anay nanapa-kevitra nijery an'iny site d'extraction na pétrole nijerentsika teo androany iny izay anisany ataontsika hoe site farany lehibe indrindra aty Afrika angamba iny aty Guinée iny izay manome hevitra hoe ahoana moa Madagasikara, ahoana moa zao zavatra zao tsy possible ny Madagasikara ary mampamindram-panontaniana hoe fa ahoana ny be milanga sy tsy miroroa aman-taona mbola tsisy zavatra hita ihany hatramin'izao. Sao dia mbola misy site hafa koa any izay mbola tsy fantatratsika tokony exploitena. Izany daholo nahatonga ny fitsidiana iny dia hita moa inona no azo atao rehefa ny Madagasikara izy ny partenaire tokony hifampiresahana mba afaka hanitatra an'izay exploration ny toerana misy pétrole any Madagasikara zany fa tsy mino aho hoe io pétrole mavesatra io ihany no misy any Madagasikara fa kinona amin'Andriamanitra ny aminy. Andriamatoa Teodoro Obiang Nguema Basogo, filohan'ny Republikan'ny Guinée Équatoriale, rahalahyko, tompoko lahy sy tompoko vavy. Voninahitra sy tombotsoa ho ahy androany ny nanitsaka ny tany Republikan'ny Guinée Équatoriale. Tany feno hazavana sy harena ary fahavononana. Voalohany indrindra mamelahy ianareo ny aneho amin'ny anarako manokana sy amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ny fisaorana feno no ny fandraisana mendrika sy ny fampiatranona naseho tamiko sy ny délégationna niaraka tamiko hatramin'ny nahatongavana. Ity fandraisana feno fitiavana ity dia maneho ny toetsaina izay iriny Madagasikara hitondrana ny fifandraisany amin'ny Guinée Équatoriale. Fanoloran-tena amin'ny fananganana fiaraha-miasa mivaingana sy mahasoa ny roa tonta, mifototra amin'ny fifampitokisana, ny fifanajana ary ny finamana maharitra. Madagasikara sy Guinée Équatoriale dia mizara mihoatra lavitra noho ny kontinanta afrikanina. Samy firenena voafefin'ny rano isika, ianareo dia voafefin'ny Atlantika, izahay kosa dia amin'ny ranomasombe Indiana. Ary izany fitoviana izany no anisan'ny kofehy volamena izay mampiray ny firahalahintsika ary fototry ny fanamafisana ny fifandraisana. Amin'ny maha-mpikambana antsika ao amin'ny vondrona afrikanina sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena dia manana andraikitra isika sy fahafahana mba hanehoana fa ny fiaraha-miasa amin'ny tatsimo dia tsy nofinofy fotsiny fa tena azontsika tanterahina tsikelikely isaky ny sehatra. Andriamatoa filoha ry rahalahy malala, tsy sakana ny elanelana ara-geografika izay misy eo amintsika fa fanasana ananganana tetezana manelanelana ny ranomasombe roa, lalatsara miavaka ho an'ny fiaraha-miasa ho an'ny fampandrosoana iombonana. Ao anatin'izany toetsaina izany indrindra no iriko hiraisana no avin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenentsika roa tonta, eo amin'ny sehatry ny varotra sy ny toe-karena dia mahazo tombony betsaka i Madagasikara sy Guinée Équatoriale amin'ny fanamafisana ny fifandraisana. Mifameno tokoa ny toe-karenantsika. Raha manana tanjaka ny iray dia afaka mahita fiaraha-miasa azo antoka ny iray. Maniry izahay ny karoka fomba fiasa mivaingana hanamorana ny varotra, hamporisika ny fampiasam-bola tsy miankina ary vonona ametraka ny fepetra isian'ny fiaraha-miasa ara-toe-karena maharitra izay mahasoa ny orinasantsika sy ny vahoakantsika.
Eo amin'ny sehatry ny jono dia samy mireharea amin'ny morontsiraka tena mamokatra amin'ny firenentsika rotota. Manome fahafahana tena izy ny fiaraha-miasa amin'ny jono na amin'ny fitantanana maharitra ny harenantsika na amin'ny fampandrosoana ny indostria ny fanodinana. Mikasa ny zarany fahaiza manaotsika izahay mba hampirindra ny fomba ampanao. Eo amin'ny lafin'ny fizahantany dia manana harena voajanahary sy kolotsaina izay mbola tsy ampy fampiroboroboana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny firenentsika. Madagasikara manana ny zava-mananaina tsy manam-paharoa eto an-tany ary Guinée Équatoriale kosa miaraka amin'ny tontolo maitso mavana sy ny lova ara-kolotsaina mavitrika dia manana ny zava-drehetra mba hahasarika ny mpitsidika. Ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny fizahantany amin'ny fampiraisana ny traikefantsika, ny fandahara-potoanantsika sy ny fahaiza-manaotsika amin'ity sehatra ity dia mety hahasoa ny firenena rotota ary hametraka ny Afrika eo amin'ny toerana voalohany indrindra. Farany ny fikasana ny hampifandray ny Atlantika amin'ny ranomasimbe Indiana amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa strategjika eo amin'ny fanjakana rotota dia vina izay tena akaikin'ny foko. Ny fanamafisana ny fifandraisantsika dia hanampy antsika amin'ny fananganana tampajotra afrikanina, miorina amin'ny firaisan-kina sy ny fifanakalozana izay mihoatra ny sistany sy ny halavirantsika. Ity fifandraisan'ny faritra Atlantika Indiana ity izay eseho ny fiaraha-miasantsika dia mety ho lasa modelin'ny fampiraisana ao Afrika hampitambatra bebe kokoa ny kontinanta, hampatanjaka azy ary hanome hery azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Andriamatoa Filoha Rahalahy Malala, rivahiny ajaina tompoko lahy sy tompoko vavy miorina amin'ny asiny fisokafana sy ny fandraisana andraikitra ary ny firaisan-kina ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Ireo soatoavina ireo ihany no mitarika antsika amin'ny fifandraisantsika iraisam-pirenena. Resy lahatra izahay fa tsy safidy fotsiny fiaraha-miasa tatsimo fa tena ilaina izany. Ary eo anatin'izany rafitra izany dia tianay ny ametraka ny fototra ho an'ny fiaraha-miasa voajanahary, manolo-tena ary maharitra amin'ny firenena Pralahy izay mizara ny etaeta-pivoarana sy ny fampandrosoana. Tonga eto Guinée Équatoriale ny tenako mba hanorina ny fototry ny fisakaizana mafiorina, ny fiaraha-miasa mavitrika ary ny fifandraisana mifantoka amin'ny hoavy. Ny fanamby antrehny firenentsika roa, ny fampandrosoana ara-toekarena, ny fahavitantena ara-tsakafo, ny fivoarany angovo ary ny fiarovana an-dranomasina dia goavana. Saingy tsy ampihemotra antsika ireo fanamby ireo rehefa miatrika azy miaraka isika, miaraka amin'ny faharesen-dahatra fa ny firaisan-kina afrikanina dia tsy teny filamatra fotsiny fa tena hery. Resy lahatra aho fa ito fitsidihana manatantara ito dia hanamarika fiovana lehibe eo amin'ny fifandraisantsika ary tiako ny aneo ny fahatokisako feno amin'ny vokatry ny dinika ataontsika mandritra ity fitsidihana ity. Andriamatoa Filoha Rahalahiko, isaorako anao ny torohevitra maro amin'ny mahazoky voalohany indrindra fa indrindra amin'ny maha filoha afrikanina zay efa manana traikefa lehibe amin'ny fitondrana eto Afrika. Maro ny fanakalozana teo araka n'izay efa voalazany ka ho raisinay reny torohevitra reny Andriamatoa Filoha, ho raisinay hanamafisana ny fifandraisantsika, ho raisinay koa mba hitondrana vahaolana maharitra ho an'i Madagasikara amin'izao fotoana sarotra izay andalovanay izao. Mbola mamerina Andriamatoa Filoha ny fisaorana sy ny fahafampo amin'ny andraisanao anay fa voninahitra lehibe ho an'i Madagasikara. Saotra tompoko lahy.